Ankadindramamy, Ambohida, Ampantokana, Andraisoro ary Tsaraonenana no nanoizany kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra izay mitondra ny larana faharoa natolotry ny antoko Madagasikara ny fampafantarana sy ny fidinana ifotony izay notrony ny solomavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy fetra Ralambozafimbololona. Ny ben'ny tanàna no isan'ny akaiky vahoaka indrindra amin'ny ambaratonga pahefana izay misy eto Madagasikara. Sarotra ny itondrana vahaolana raha tsy fantatra ny tena fototry ny olana. Androany zany zay le tena nidina ifotony isa-tokantrano mihitsy manontany zay tena olonan'ny mponina sy ny etaetan'izy ireo ary ny fankafantatra dia ahafahana mitondra vahaolana ho an'ny tsirairay avy. Izay foana tsy maintsy fitohizana aloha satria tsy maintsy mifampafantatra tsinona ny olona ary tsy maintsy fantatra hoe inona ny olana misy ny toerana mihitsy dia zana nitondra vahaolana ho an'zareo miezaka mampafantatra na ny programma sy rehetrarehetra tokony atao. Misy itovizana daholo amin'ny ankapobeny fa zay le izy mila fandaminana le izy ary mila vahaolana hoentina ho an'zareo ihany. Ankoatra ny fampafantarana dia misy ihany koa ny fizarana ireta-kelaka na ny manifesto momba ny kandidariana Randriamasinoro. Liana tanteraka ny olona Iona sy Itafa ary ahafantatra ny kandida. Rina Randriamasinoro. Vavaka hoanao Satrandriny. Utafita. Sofirano tsara fa tsodrano. Sofirano tsara. Satrandriny to. Vao mahazo an'ity izy amin'ireo. Matahotra an'Andriamanitra. Ifanampy amin'ny firenena, ifanampy amin'ny vahoaka malagasy. Aty io mbalahoaka malagasy mampalahelo. Zay raha reto mitomany mindry zato malagasy. Pe malagasy fitiavan-tena aza Sotrany mirary soto. Sotra betsaka to. Sotra. Dito fa rina faly manolotra atsika dia mahafahantsika mahafantana tsara azy sy ny programma an'asa amin'izay rina ino izy io eny ary sotra tawa zay indrindra zay. Kandida tanora manana paikady sa ary manana traikefa sy fahaiza-mitantana ny kandidariana Randriamasinoro ary kandida mahalala mahay ary mahavita izay isan'ny tarigetra amin'ireo ben'ny tanàna izay atolotry ny antoko Madagasikara.